rehetra indray tonga soa eto amin'ny Madabook. Androany isika dia hijery an'izany hoe hérédité génétique dia nijerentsika ao anatin'izany monohybridisme. C'est l'échec au baccalauréat de l'un d'entre eux qui a conduit l'équipe de Madabook à créer la plateforme éponyme, une application et plateforme web d'enseignement à distance contenant des cours et des exercices corrigés sous format vidéo, audio et PDF. Nisy fotoana izy tamin'ny 2011 nanala bac dia tsy afaka izy satria nisy crise tamin'izay ny grève ny mpampianatra dia ny année suivante izy namerina an'ilay bac dia teo izy niezaka be tout juste mbola moyenne eo amin'ny 11 eo niazony raha tsy diso aho. Il s'est promis hoe tsy tiany zany hoe ny ankizy aty aoriana ny zandriny ho tratran'izay indray. Après cette mésaventure, tire à lui Venceslas fait la connaissance de Dada Manasseh Silvano, un enseignant de mathématiques. L'idée de créer la plateforme est née. Au début, les cours portaient uniquement sur les matières scientifiques, en l'occurrence la physique-chimie et les mathématiques. Quand Artin Arabé Manansou est venu compléter l'équipe, ils ont étendu le projet en intégrant les matières littéraires. Niditra dia avy eo nanao les études de marché zay dia hita hoe tsy matière scientifique reo ihany ny olana fa na ny philo na ny histo-géo misy tian'ilay ankizy en fait mianatra an'ilay izy na le mpampianatra indraindray sahirana mampita an'ilay izy. Madabook travaille en partenariat avec un établissement scolaire privé pour le contenu. Cela leur permet d'avancer dans leur projet. Dia izy no mamay professeur. Za isin'ilay professeur ao koa efa mahafantatra hoe inona ny olan'ny ankizy any ampianarana dia ireo no priorisenay reo hitanay hoe matière na thème hitan'ny ankizy hoe sarotro reo dia reny thème sarotro reny tena priorisenay hoe ampianarana zany hamafisina. En mars, en pleine période de confinement due à la Covid-19, Madabook avait atteint le nombre de 15 000 abonnés. Un problème sur le serveur l'a contrainte à repartir de zéro, sans plus aucun abonné en avril. Les abonnés, heureusement, sont vite revenus. D'avril à septembre, ils ont retrouvé 3500 abonnés. Fahita zany efa nahitana proof zany le izy hoe efficace satria misy retour indreo ankizy efa nampiasa hoe ny tsara notinay azonay amin'izay le zavatra tsy azonay tany ampianarana efatra amin'izay. Vance, Silvano et Artin ne veulent pas en rester là. Les trois jeunes fondateurs de cette plateforme visent loin. Ils envisagent aussi d'étendre les cibles du projet. Amin'izao fotoana izao aloha tsy volana septembre octobre ity mifantoka tanteraka amin'ny resaka bac zay fa orinan'izay ny tanjona manaraka dia ny ametraka orientation ohatra service na orientation zany satria izay koa ny manahirana ny ankizy amin'izao hoe oaizy izy inona no ataony rehefa vita ny fianarana. Plus tard zay tsy fantoka amin'ny hoe troisième na sy terminale atsony fa fotsiny fa hatratria amin'ny CP1 ka hatrany amin'ny étudiant na université.